Andriamanitra lehibe sika ry havana no ny fahasaovana sy famindram-pony mbola mahazo ity ZOMA 3 avrily 2024 ity indray. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo hitoetra betsaka ao amintsika tsirairay avy ao amin'ny isa-tokantrano amin'ny isa-pianakaviana. Atombokantsika amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izao fotoana izao. Ny loha hevitra izay ananantsika amin'ity androany ity dia ny hoe mampanantena, nampanantena taranaka, afaka hanatanteraka ny fahamarinana Andriamanitra. Nampanantena taranaka, afaka hanatanteraka ny fahamarinana Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra izay anatsoahana izany loha hevitra izany dia ny Isaia 40:10 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, ny teny hoe ary hisy solofo hitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese. Iarahantsika manao ny hira larina fa 540. Ila larina fa 540.
afaka ivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjy anay. Velom-pisaorananao ny fonay amin'izao fotoana izao izay mbola ampanantenanao anay, ny fiadananao sy ny fahasambaranao, ny fahamarinanao izay tsy hitsaoka, ary ny fitantananao ny fiainanay iray manontolo eto amin'izao fiainanay izao. Saotra Jesosy ny amin'ny teny fipiasam-pamonjena rehetra izay efa natolotra ao anay, ary ta io izay mba tsy rorosaina amin'izao fiainanay izao, fa hibanjina anao mandrakariva ilay mpamonjy sy mpanavitra anay. Ta io izay rehetra manjo anay ety amin'izao fiainanay izao, ianao hatrany Jesosy nanankinanay an'izany. Ta io izay rehetra mahavesatra anatin'ny fonay, dia Jesosy Kristy tompony fiainanay ianao, mahalala izay rehetra mahasoa anay ianao. Saoranao koa amin'ity fotoana ity izay mbola menao anay, mbola ahafahanay indray mandre ny teninao, mbola ahafahanay koa mianatra aminao. Da io Jesosy ny fotoana manontolo izay tanterahanay eto, ataonay amin'ny anaranao sy voninahitry ny anaranao masina indreny ihany, mba hahasoa tokoa ny olonao rehetra izay manaraka izao fandarana izao, dia amin'ny anaranao Kristy mahavonjy nanaovanay sy aniranay izany vavaka izany. Amen. Mbola iarahantsika manao indray ny hira larana fa 70 hira larana fa 70. Soni fitiavanao lui falianai favuravuno ianao isuluvui nanai marai sunaure nisau traterina isau ufanatana anau pamuntiti Vitavanau kaitukianai Maisai bigyamanau minau tetiagaiai Marai sunaure nisau katerina isau ufanatana anau pamuntiti Ampuni fitiavanau katsibatakacai kanefanu diherinau ihezakizai marai sunaure nisau traterina isau ufanatana anau pamuntiti Iezakizai teso kalautianau katsiatau Jesuku
miaraka hamaky ny ten'Andriamanitra isika riavana niperikiopa zay voalahatra ao anjarantsika amin'ity androany ity dia raha tsika mahita ao amin'ny bokin'ny Isaia toko faraky ambin'ny folo. Isaia toko faraky ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Toizana ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao fivakin'ireo tenireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Ary hoanitra kasitrahana aminy ny fahatahorana an' Jehova, ka tsy hitsara araka ny hitan'ny masony izy, na ampiaiky araka ny ren'ny sofiny, fa hotsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany. Hamely ny tany amin'ny tsorakazony ny vavany izy, ary ny fofinain'ny molony no hamonony ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy mahatoky no fehin'ny kibony. Indro avy ny andro, hoy Jehova, izay hanatanterahako ny teny soa, izay nolazaiko ny amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda. Amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida aho, ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro zany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema andro fahizay. Ary izao no anonana azy, Jehova fahamarinantsika. Fa izao no lazain'i Jehova: Davida tsy ho diso zanakalahy, hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny taranak'Israely. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika ny toroteny dia raha antsika manao indray ny hira larina fa 270. Hira larina fa 270. Uderaju lalandava Cesodai panavutru Buni fitiavanai Mati bau suluku Uderaju Famirani masina etini nanavutra afakani eluku Ulazaju lalandava ditantara mamikyu Sainita diavanai Elinuni eluku Uderaju Famirani masina netini anavutrai afakani eluku Uiraju lalandava salivunina ini falifafate sanaza basinuni elini Uderaju Famirani masina netini
isika rehetra. Feno ny fitiavanao ny fonay ry Jesosy Kristy Tompo. Toloranao fahasoavana isan'andro izakay. Ary misaotra amin'ny teny fampanantenana rehetra izay efa nolazainao hatrizay. Ary ianao ilay tsy miova maly anio ary mandrakizay dia manatanteraka. Izany teny fikasam-pamonjena ho anay izany. Izany fahasoavanao sy fiadananao izany. Izany fampanantenanao ny zanakao lay tokana izany ho anay ary ho fiainanay. Ary tsy izany ihany fa mampanantenanay ny fahasambarana sy ny fiainana mandrakizay zakay. Sambatra izahay manananao. Ary sambatra izahay fa tsy ity tany ity, tsy izao fiainana izao, tsy ny valana retana izay mitranga, tsy ny ororonady izay misy eto amin'izao fotontolo izao no tompon'ny teny farany amin'ny fiainanay. Fa ianao Jesosy Kristy ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Manana an'izany Andriamanitra mahery izany zakay izay itokianay sy antenainay. Ta io Jesosy ny fiainanay rehetra, ta io ny olonao rehetra, mba tsy ravoravo tanana amin'izao fiainanay izao, fa mahatoky manana anao isan'andro. Ta io ary ny teninao Jesosy izay orenesinay amin'ity androany ity. Ianao no amme izany teninao zany aty am-pony tsirairay avy. Ianao no tahiry izany teninao zany aty am-pony tsirairay avy. Ary tsy aisotra tsy ala ty anatinay izany teninao izany, fa andrombona tokoa ary amelona ny finoana velona aty anatinay tsirairay avy. Dia mitenena ry Kristy Tompo ty anay eo fa miainanao izay mpanomponao. Dia aminaranao Kristy mahavonjy rery any no anaovanay sy anirinay izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay fampizarantsika tondray ry havana amin'izao ZOMA izao dia izay efa novakina tamintsika teo ihany. Ny Jeremia 3:13, andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Jeremia 3:13, andininy 4:40 ka hatramin'ny 7:70. Tsy mampaninona fa averintsika vakina indray zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Indro avy ny andro Jehova izay hanatanterahako ny teny soa izay nolazaiko ny amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda. Amin'izany andro zany sy amin'izany fotoana izany dia hampaniry rantsana marina ho an'i Davida aho, ary anao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany izy. Amin'izany andro zany dia hovonjena ny Joda ary Jerosalema andro fahizay. Ary izao no hanonona azy, Jehova fahamarinantsika. Fa izao no lazain'i Jehova, Davida tsy ho diso zanakalahy hipetraka eo amin'ny sendra fiandrianan'ny taranaka Israely. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Mampanantena taranaka, afaka hanatanteraka ny fahamarinana Andriamanitra. Izany no hevitra izay ananantsika ry havana amin'izao ZOMA 3 ny volana AVRILY 2024 izao. Ity toko 7:30 ity dia fanohizana ny faminanin'ny fitahim-panahy ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsara. Ny amin'ny fiverenan'ny jiosy amin'ny voninahiny indray sy ny zavatsoany rehetra ary ny mahaizy azy. Araka ny toko 7:30 andininy voalohany dia any ampigadrana Jeremia no manoratra izao boky izao ka mampahery ny mpaminany Andriamanitra hivavaka aminy, mampanantena valiny ary hampiseho zava-dehibe sy hampiseho zava-miafina sy sarom-patarina. Manana afatra maro izay nampitondraina azy Jeremia. Na ara-toe-karena izany, na ara-sosialy izany, na ara-politika izany, indrindra ny ara-pivavahana. Ny ankamaroan'izany afatra izany dia ny loza hanjo ny firenena avokoa. Ny firenena izay misy azy, loza izay hanjo izany firenena izany. Manoloana ireo loza ireo anefa dia vahaolana tokana no azo atao dia ny fiverenana amin'Andriamanitra irery ihany.
vokatry ny tsy fankatoavana ny ten'Andriamanitra dia tanteraka tokoa ireo lozam-paminaniana zay nentiny Jeremia. Na izany aza nefa dia tsy nitory fitsarana ihany i Jeremia fa nitory famonjena ihany koa. Anisan'izany izao perikopatsika ananantsika izao dia ny fampiverenana ny Joda amin'ny Jehova Andriamanitra. Ka amin'izany dia ho fantatry Joda fa Jehova dia Andriamanitra ny fahamarinana sy ny fiadanana ka tsy mivadika amin'ny fanekena izay efa nataony. Ary ihany koa ahalalany zao tontolo zao fa Jehova dia Andriamanitra ny fahamarinana, Andriamanitra ny fiadanana, tsy toa tompony fahefana rehetra, mpamorona sy tompony zao rehetra izao ka tokony atahorana. I Jeremia tamin'izany fotoana dia modely azo alain-tahaka tokoa teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Satria ny fitsaran'Andriamanitra tamin'ny fotoan'androny dia tsy individuel, tsy ho an'olo tokana fa kolektifa, voafoaka tao anatin'izany koa i Jeremia. Kanefa izy dia nitsangana vavolombelona mahatoky hatramin'ny farany, niazona hatramin'ny fahafatesana ny tenin'Andriamanitra ka nahatonga azy ho maty martiora. Tsy nilaza izy hoe ianareo ve no mivadika amin'Andriamanitra dia izao ny ara-izaka ny vokany aminareo. Izany matso ny fakapanahy mahazo atsika kehitriny. Adamaseva ve no nanota dia izao tontolo izao no izaka ny vokany. Ary amin'izao fotoana ny aretina izao dia misy velim-panontaniana koa milaza hoe ny sinoa ve no nihinana pangolin izay nisy Covid-19 dia isika izao no hizaka ny vokany. Eto amin'ireto 14 ireto dia mbola manome fanantenana ihany Andriamanitra amin'ny mahafitiavana azy. Na dia tsy nanaraka ny baiko na aza ireo vahoakany, tsy nahatoko tamin'ny teniny, dia miazona ny teny fikasana izay efa nataony Andriamanitra. Miazona ny maha Andriamanitra azy izy ka tsy mivadika amin'izany teniny izany fa mamonjy sy manavitra ny olony. Miariary amin'ireto Joda sy Israely reto tokoa ilay hoe ny fihevitry tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako. Satria ny baiko izay nomena azy ireo dia hoe mila manaiky ny fitondran'Andriamanitra azy izy ireo, mila mankatoa ny loza, mila manaiky ny Babilonianina izay hambabo azy izy ireo. Tokony hiara iasa amin'ny fahavalo Joda raha te ho afaka amin'ny loza hiatra amin'izy ireo. Inona nefa nataon'izy ireo? Nandany fitondran'Andriamanitra izy, tsy nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra izy, fa nanao andriamanikafa, nijangajanga tamin'Andriamanitra ka nivavaka tamin'ny bala, nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny masoandro, ny Andriamanitra ny volana, izao karazan'Andriamanitra ny jetelisa rehetra izao narahany firenena avokoa. Nanorina tempolo mihitsy hivavahana tamin'ny sampy izy ireo. Tsy nanaiky ho eo ambany zioka amin'ny Babilonianina fa nanohatra izy ireo, na dia mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra azy izany. Tsy nanaiky ny baikon'i Jehova izy ireo. Manamafy Jeremia amin'ireto 14 ireto fa tsy azo ravana ny faneken'Andriamanitra amin'ny Davida ary ny fanjakany dia haharitra mandrakizay. Ity faminaniany Jeremia ity dia tsy tanteraka raha tsy tamin'ny testamenta vaovao. Izany fikasan'Andriamanitra izany no manambara fa marin'Andriamanitra ka tsy mivadika amin'ny fanekena izay nataony sady tsy manadino velively ny olony. Tanteraka ao amin'ilay fanirahany zanakalahy tokana ho tonga nofo amin'izao tontolo izao izany. Io ilay rantsana marina izay mitsimoka famonjena ho an'izao tontolo izao, sady hitsara amin'ny ota sy ny eloko izay ilofosana izy, nefa amin'ny mahabe famindrampo azy dia hamonjy sy hamela eloka izay mibebaka izy.
izany no anono anazy tokoa hoe Jehova fahamarinantsika. Ry havana malala, tsy miova Jehova, tsy miova ny toetrany. Misy lalana marina zay tiany hitondrana ny fiainanao, misy sitrapo marina izay tiany arahanao. Ny asa mafy tokoa Jeremia sy ireo mpanompon'Andriamanitra maro ao amin'ny Baiboly, eny mandraka ankehitriny, efa tonga nofo tokoa teto amin'ity zao tontolo zao ty, Jesosy Kristy hitady sy hamonjy ny very. Fa rehefa ho avy indray izy, hiverina eny amin'ny rahony lanitra, hitondra fitsarana ho an'izay rehetra maniasia, hanavaka ny azy amin'ny tsy azy izy. Ry havana malala, iza isika no anaiky tahaka ny Jeremia, hiara izaka amin'ny fahavoazana zay hiatra amin'ny tantsika, hiara iombona amin'ny zavatra zay manahirana eo anivon'ny firenena izay misy atsika, hampanjaka ny fahamarinana eto anivon'ity izao tontolo zao ity. Izany no fikasan'Andriamanitra amintsika zanany, dia hanaiky ny sitrapony isan'andro isan'andro, hanaiky ho tapahany isan'andro isan'andro. Tsy hanilika any amin'ny hafa ny zava-manjo eto amin'ny firenena, eto amin'ny tanindrazantsika, fa handiny tena isan'andro isan'andro, sao dia noho ny amin'ny amiko no mahatonga izao zava-dratsy izay mitranga amin'ny firenena izao. Ifona sy ibebaka isan'andro isan'andro amin'Andriamanitra, amin'izay rehetra sy tanteraka teo amin'ny fiainantsika. Ifona sy ibebaka isan'andro isan'andro amin'izay rehetra mety mampalahelo an'Andriamanitra, ny amin'izao firenentsika izao, ny amin'ny mpitondratsika, ny amin'ny olona rehetra manerana izao firenentsika izao, eny manerana ity izao tontolo zao ity mihitsy aza. Ny loha hevitra izay ananantsika, nampanantena taranaka, afaka hanatanteraka, fahamarinana Andriamanitra. Izany fahamarinana izany ve manjaka eto amin'ity zao tontolo zao ity? Izany fahamarinana izany ve no tena iaina ny zanak'Andriamanitra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity? Betsaka no midradradradra ny amin'izay isiny izany fahamarinana izany, kanefa tsy tanteraka izany. Ilay Andriamanitra irery ihany no manatanteraka izany, ary efa nampanantena, mbola mampanantena, fa ny zanan'ilay tokana no fahamarinana. Ary zanan'ilay tokana zany irery ihany no fahamarinana zay tsy maintsy ho tafitsika zay mpanaradia azy. Dia engany ho tafatoetra amintsika tokoa izany fahamarinan'Andriamanitra izany, ka iainantsika sy velomantsika. Misy mbola misalasala ny amin'izao fiainana izao, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra, ny amin'ny fomban'Andriamanitra, misy mbola mirorosaina amin'izao fiainana izao, ka mivilivily ho amin'ny zavatra hafa tsy sitrapon'Andriamanitra. Miantso fibebahana Andriamanitra, miantso asika mba handeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro. Izy tena tian'Andriamanitra isika, mbola omeny ny ten'Andriamanitra isan'andro isan'andro, mbola fikisiny ny fahavelona isika eto amin'izao fiainana izao, ary mbola tsy mahafoy antsika izy, mbola tsy mahasaraka antsika izy. Tsy miova Andriamanitra, omaly sy anio ary mandrakizay. Rehefa nampanantena izy fa hamonjy ny Joda, dia mahavonjy atsika ihany koa izy, raha tena mino isika, raha tena manankina ny fiainantsika eo am-pelantanany isika. Ary izy irery ihany no tompo sy mpamonjy atsika amin'izay rehetra ataotsika. Dia voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fany masina, izay efa azo hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano, dia mbola iarahantsika manao indray ny hira larana fa 580 sy 300. Hira larana fa 580 sy 300. Panuta anasasatra mitundra fahuriana lehibe
mahavotryolomeloka no mahavonjy ny fanahinao matokia ny mpamelaheloka azakivy tsy ho fatianao matokia re matokia re matokia Jesosy tsy andao anao indro ny fity avandehibe ny anitsina tao ny hozavatra amonjy ny mpanotameloka sy mananentana mavesatra matokia tsy olelaheloka azakivy tsy ho fatianao matokia re matokia re matokia Jesosy andao anao mahareta Jeso aminao ny tanany maheri amina aza malaky resaka otra fa izy tsy hiala aminao matokia ny mpamelaheloka azakivy tsy ho fatianao matokia re matokia re matokia Jesosy andao anao raiso nitsodrano zay omeny Jesosy anao indray amin'ity androany ity hitay anareo ny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo hananatra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanana amen